Anio alady fa enina volana martsa taona 2020 alady voalohany amin'ny karemy ibanjenantsika indray ny loha hevitra manao hoe mamaly ny faratsiana ny tompo aoka hitsangana ny fiangonana dia ho ataontsika ny hira faneva 5 taona ny espiatisy. Mini fenona misikina erika andea mitsuru tanuka zavelana safanopona azandama hainafa andeka mazutu zareno tadedeo ne fenona namtasa miundena kenicheo kadema iresiana asifane kena tawa patukina rena pecha kizeso angana baifa fatsihita morana safiturena Fjkm Fitiavana kandere tantera zareno tadedeo ne fenona nampesa miundena kenicheo kadema iresiana Mazutumia sami pifalena fanina ninja alena zara luvana kufagana arandeka misekela efafalena jama nazesu tumbuna zareno tadedeo ne fenona nampesa miundena kenicheo kadema iresiana zareno tadedeo ne fenona nampesa miundena kenicheo kadema iresiana. Riavana malala ho amin'ny tompo ho amin'ny fanahinareo ania ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isaotra sy hidiran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo manao hoe tsara ny hidiran'i Jehova sy hankalaza ny naranao ry avindrindro ary hanambarany famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina amin'ny fahalitory folo sy amin'ny feon-dokanga fa mifalianao amin'ny nataonao a Jehova ny asan'ny tananao ny obiako Jehova akory ny alehiben'ny asanao lany indrindra ny fisainanao ny ketrina tsy mahafantatra izany ary ny atala koa tsy mahalala raha nitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy ary mamono ny mpanao ratsy dia izao ny vandringanina azy mandrakizay nefa ianao Jehova dia avy mandrakizay. Amen. Yes,
Menaya Rapunia Sina Nazareth Jesus Yana Varanayu Mantakiza Nazareth Jesus Yana Varanayu Mantakiza Rina Sina Rina Zavame Fitissima Rina Nazareth Jesus Mesachana Varanayu Mantakiza Nazareth Jesus Mesachana Varanayu Mantakiza Mangarana Izatutuza Nilazasi Nivunina Icha Nazareth Jesus Manuana Varanayu Mantakiza Nazareth Jesus Manuana Varanayu Mantakiza Adriana Marimasina Tadaraka Fjkm Nazareth Jesus Metsakana Varanayu Mantakiza Nazareth Jesus Metsakana Varanayu Mantakiza Iaraka iombavaka tsika ry havana izao rehetra izao tokoa tomponay dia nkohaka eo anatrehanao fa ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ny fiainana rehetra dia indro efa eo ampelantananao. Koa avy namita iny volana febroary iny izahay dia noho ny famindrapo sy ny fahasoavanao irery ihany. Misaotra tompo, fa mahatombo latongety izahay dia noho ianao. Mangataka ny fanatrianao anatin'izao fivoriana masina izao izahay tompo, mba tsy ho fahazarina fotsiny ihany koa, indrindra ao anatin'ny fandalovana ny karema izao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavakay. Amen. Fjkm Favatsika Jesosy vonina iainanao izay akisy tanora ka mitendena araka ny fombanao ankehitriny. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Inona mory akisy tanora ny lohahevitra sy mpanjinitsika amin'ity volana ity? Mamaly faratsiny amin'ny tompo.
Dia verentsika mamaly ny faharatsiana ny tompo. Dia angalantsika lesona ny ao amin'ny Jaona. Filanjany tsara araka ny Jaona 5:17. Vakiantsika miaraka izany manomboka eo amin'ilay hoe izay nanao ny tsara. Dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana ho fana amin'ny lohana. Dia verentsika ny mpandroany anaran'i Jesosy izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Ry ankizy sy tanora tsarovy fa ilay Jesosy Kristy izay tompontsika io dia mbola ho avy izy indray andro any. Fa amin'ny ora sy fotoana izay hatongavana dia misy ireo olona efa nodimandry efa ela dia hitsangana ny maty ireny. Dia ilay soratra masina teo izay nanao ny tsara ozy dia makaiza makany amin'ny fiainana. Ilay fiainana eto dia makany amin'ny paradisa. Fa izay nanao ratsy kosa dia tsy makany amin'ny paradisa. Tsotra be tahaka izany ilay izy. Rehefa manao ny tsara izany dia makaiza izy teo ka any paradisa. Fa rehefa tsy manao fa manao ny ratsy kosa ianao dia tsy makany fa iny ilay ataon'ny soratra masina hoe afo be. Dia arak'izay soratra masina izay ry havana dia misy zany hoe valikasasarana izay azon'ny olona tsirairay avy. Rehefa manao ny tsara ianao dia mena Andriamanitra izany atao hoe paradisa. Fa rehefa tsy manao izay tsara izay ianao dia misy toerana izay sahaza ho anao ihany koa aorianan'izany hoe fahafatesana izany tsy ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompo. Dia ndeha satarintsika amin'ny alalan'izay tantara kely anankiray izay ke misy mpiambina anankiray nanonofo ity mpiambina ity hoe enjera hony ny fiaramanidina izay hitondra ny lehibean'izy ireo. Dia tsy naharitra ity ranamana dia nanatona n'ity lehibeany dia ngalehibe tena tsy haritra nanonofo mihitsy ho azy aho hoe enjera hony ny fiaramanidina izay hitondranao ka miangavy re aza mamandeha aloha ianao raha pitso fa tena nanofo mihitsy dia matahotra. Dia nanaiky an'izany ity lehibeany eny ary anie loatra fa tsy handeha dia nahemitra ilay ity izay nikasainy natao. Dia inona tokoa nahagaga fa nandeha ny vaovao dia tena hoe nampalahelo fa nenjera tokoa izay fiaramanidina izay saika nandeha an'ity lehibeany ity. Dia hitan'ilay lehibeany ilay vaovao tena velom-pisaorina an'ilay mpiamina avy aloha ianao tena misaotra anao mihitsy fa ratsy ianao angamba tena maty fo amanaina tena misaotra fa zao tsy maintsy andray fanapahan-kevitra ozy izy. Dia ahoana ilay mpiamina izany tena ho asonitra angamba ny karama. Dia ozy tena tsy maintsy roasiko se andray fa ahoana koa tsara ngalehibe tsy maintsy roasiko se ka fa ahoana koa tsara ngalehibe fa tsy noho izavy mba tsy nahafaty ianao tsy maintsy roasiko se fa tsy hanonofo engeny nangalako an'ny se fa sezaka aloha izany se manonofo fotsiny matory fotsiny kay nataony se fa tsy miambina ny tanàna dia tsy maintsy roasiko se. Dia ao anatin'izany ry havana hoe ahitantsika hoe na dia hoe nisy ihany ary izany ny zavatra tsara natao fa misy foana rehefa manao ny tsy mety ianao dia misy valikasasarana izay omena ny sarany tsirairay avy. Lesona azo tsoantsika ny anatin'izany dia azagagitsika ankizy sy tanora raha mibedy ny ray aman-drenitsika ny tokantrano izay misy antsika tsirairay avy ihany fa tsika tsy maintsy anarina rehefa manao zavatra tsy mety. Fa tadidio ihany koa fa Jesosy Kristy tompo dia mamaly ny faharatsiana ka manainga antsika rehetra andehantsika tena hoe andehanao araka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva mba ho tratra an'izay hoe fanazazina fibedesana avy amin'ny tompo Andriamanitra izany. Dia indinge averisika ilay soratra masina teo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay nanao tsara dia ho amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia na fitsanganana ny fahamelohana. Aiza na hitantsika an'izay? Jaona 5:17.
2020 da hiarika ivavakintsika. Jesosy zokonaio, mifona aminao izahay noho ny faharatsiana rehetra izay nataonay teo anatrianao, dia mba hampio izahay anao ny tsara mandrakariva aminaranao Jesosy. Amen. Tsy mitsangana intsony ny fiangonana anatanteraka ny hira fangatahana ny fanahy masina. Miara misaotra anao zay ndray zay ry Andriamanitra rainay fa fahasoavana no mbola azahoanay mamaky simy amin'indray ny teninao. Ny teninao zay fiainanao anay ka iavao indray tokoa ny foamam-panahinay raha ainay ankatoavina tokoa zany teninao zany. Fanahy masina momba ny mpamaky ny teny, ary eto indray ilay afinao fahizay ka ny mpanomponao zay tondra ny afatra avy aminao dia hotendrenao tokoa ny lelany, anambara mazava aminay indray ny sitraponao. Dia momba koa ny vahoakanao Tompo, koa aoka ny sainay mba ahifantoka tanteraka aminao Jesosy, mba ho tonga mpankatoa tokoa izahay, ary dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Iara amaky sian'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Fanekena taloha bokin'ny Genesis, toko fa 7 andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nandasaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solofara sy afo avy tamin'i Jehovah tany an-danitra, ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Fa ny vadin'ny Lota nierika teo ivohany dia tonga vongatsira mitsangana izy, dia ny fomariana koa Abrahama ka nakany amin'ilay efa nijanonany teo anatrehan'i Jehovah. Ary nitsindro an'i Sodoma sy Gomora sy ny tany lemaka rehetra izy dia nahita ka indro miakatra ny setroky ny tany tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe. Ary raha noravan'Andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka dia nahatsiaro an'Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota hiala teo afovoan'ny oravana tamin'ny nandrafan'ny tanàna izay nonenan'ny Lota. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka amin'ny Jaona toko 10 andininy fa 4 hatramin'ny fa 7. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan amin'ny Petera faharoa toko 3 andininy 1 hatramin'ny fa 7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny anana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana
hitsara izy satria zanak'olona. Azagaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony dia hivoaka izy, izay nanao tsara dia ho amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Ry malala, ity no epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny, ka izy roa dia samy entiko mampifony sainareo madio amin'ny fampatsiarovana mba hatsiarovanareo ny teny voalaza amin'ny mpaminany masina rahateo sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly ny rahanao aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany, ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany, fa hatr'izay nodin'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa minijamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra, ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'izany teny izany ho amin'ny afo, ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra railoha izao no aoka tsy ho adinonareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela amin'ny fikasany, teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimon'ny mafy, ary ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ko raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny havinin'andron'Andriamanitra izay ahamay sy ahalevona ny tany, ary andory sy ampiepo ny tenan'ny zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Amen.
azotorana revana malala mbola mitomoana lalandava amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen. Ifantoka kokoa ao amin'ny filazantsara araka ny jaune sika andininy 420 ka hatramin'ny andininy 720 izay efa novakiny ny mpanompon'Andriamanitra tamintsika teo. Filazantsara araka ny jaune toko 5 andininy 420 ka hatramin'ny andininy 720. Fitiantsika amina loahevitra sy fizarana anankiroa ihany io filazantsara io. Ilay novakina teo no lazaiko eo anatin'ny perikopa. Inona no ambarana zany tenin'Andriamanitra zany? Ambarany tenin'Andriamanitra dia hoe ho tsaraina isika. Ho tsaraina isika. Ahoana hoe tsaraina isika. Tsy maintsy handalo fitsarantsika fa ho tsaraina isika. Tsy hoe amin'izay ataontsika ihany fa amin'ny toe-panahintsika, amin'ny toe-panoantsika. Tsaran'Andriamanitra antsika zany. Inona no hitsaran'Andriamanitra antsika? Fantatsika fa amin'ny fiainana andavanandro dia misy raha eo amin'ny adieloka zao ny resahana dia misy ny antsoina hoe code pénal. Izany hoe misy karazana lalàna samihafa izay milaza ny fanamelohana na izay mety ho karaza-keloka azo tandrisaina ataon'ny olona ka mahameloka eo anoloan'ny fitsarana. Fa ato anatin'ity filazantsara ity dia zavatra anankiroa no lazain'ny soratra masina. Ho tsaraina isika ka ny tenin'Andriamanitra no hitsarana antsika. Ny tenin'Andriamanitra no hitsarana antsika. Izay ny voalohany. Ho tsaraina isika ka i Jesosy Kristy no nomena fahefana hitsara antsika. Roa dia hitantsika arabaky teny eo anatin'ilay texte. Ho tsaraina isika ka inona no hitsarana antsika? Ny tenin'Andriamanitra no hitsarana antsika. Fa ny faharoa dia iza no mpitsara antsika? Jesosy Kristy no nomena fahefana hitsara antsika. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa i Jesosy izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no maninona? No manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsaraina na tsy ho elohina. Izany no ambaran'ilay soratra masina. Io tenin'Andriamanitra io zany no hitsarana ny olona. Ary amin'ny fomba ahoana no hitsarana ny olona ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Mandre tokoa ny tenin'Andriamanitra ve ny olona? Ary izany no fandinihan-tena atao amin'izao karema izao. Mandre tokoa io tenin'Andriamanitra io ve isika? Dia hoe eny, mandre nio ianao isan'alahady. Fa inona moa tena dikany teny hoe mandre? Dikany teny hoe mandre dia hoe mianatra sy mampiatra izany tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainana. Miaina amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ary ny valiny fandrenesana marina ny tenin'Andriamanitra, tena miainana, tena ny anarana dia ny finoana. Ny olona tena nandray ny tenin'Andriamanitra zany, tena nandre ny tenin'Andriamanitra dia maninona? Mino. Ary rehefa mino ny olona dia tsy hoe mino taka ny mahazatra ilay ao an-tsaintsika ny hoe mino zavatra anankiray ianao fa ho tanteraka no lazaina eto. Fa misy izay inona, iza no inona? Izay mandre ny teniko ka mino izay, iza no inona? Izay naniraka, iza ilay naniraka? Andriamanitra ray. Mitondra na miteraka finoana an'Andriamanitra ray zany. Ka ny olona izay mino an'Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Ny didim-pitsarana dia efa eo. Izay mino azy no vonjena, izay tsy mino dia jaona toko 7 zay
dia ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo zay tsy mino dia efa ahoana voaelo karaha teo efa io ny didim-pitsarana Andriamanitra tsy miangatra Andriamanitra tsy manao fitsarana amin'ny tanila fa mazava ny didim-pitsaran'Andriamanitra dia izao izay mino izay nandre ny tenin'Andriamanitra nianatra ny tenin'Andriamanitra niaina ny tenin'Andriamanitra dia tafala natafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy noho izany dia zava-dehibe amin'ny fiainantsika ny finoana na ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra fianarana ny tenin'Andriamanitra io ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra io ho fiainana ny faminona ny fiainantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany izay tokony hiteraka finoana satria izany no vokatra andrasan'Andriamanitra amintsika ny Genesis 7:20 teo raha namaky azy ny mpanompon'Andriamanitra dia nasongadiny ny andinin'ny 420 fa rehefa nivoaka tao a Sodoma sy Gomora ilota mianakavy dia nisy anankiray nierika izy zay vatiny loto zay le hoe mierika dia milaza ny tsy fahatokiana an'Andriamanitra tsy fahatokiana ny tenin'Andriamanitra fa ny hoe mierika ihany koa dia ny filaza ny soratra ny filazantsika azy moa andavanandro hoe manimanina ny tongolon'ny Egypta ny mierika dia milaza fa mbola manina ny fiainana izao tontolo izao ka ny olona mino an'Andriamanitra natao hoe mino dia tsy olona mitodika miverina maka amin'ny fiainana izao tontolo izao fa mandroso miaraka amin'Andriamanitra makao amin'ny antsoina hoe fiainana mandrakizay dia mandeha dia efa nanazava teto dia atao hoe fiainana mandrakizay tsy vanim-potoana lava be akory no tena lazainy ka hoe misy fiandohana anankiray ary makany amin'ny tsy misy fiafarana fa natao hoe fiainana mandrakizay dia ny fiarahana amin'Andriamanitra ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy ary hitantsika eo amin'ny Apokalipsy 1:20 fa mamaky tsara ny soratra masina tsika hatrany amin'ny farany dia io ny toy ny fehi-kevitra na fehiny ao amin'ny soratra masina fa ny zavatra hitranga ao dia ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny zanak'ondry dia Jesosy Kristy zanany ka izany no finoana ko aza merikerika foana fa manana an'Andriamanitra isika izao fotoana izao izay ao anatin'ny antsoina hoe karentsika izao dia fotoana hibanjinana an'Andriamanitra fotoana hitodiana amin'Andriamanitra fotoana izay anapa-kevitra fa hisaraka amin'izao tontolo izao tsy ilay izao tontolo izao izay ananantsika trano dia ananantsika asa sy ny rehetra koa resahana eto tsy hoe miala eto amin'izao tontolo izao tsika fa izay nivavaka Jesosy amin'ny Jaona 20 hoe raha mangataka ho an'ny mpianatra izy dia tsy ny hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny inona no nangatahany ny harovana azy amin'inona amin'ny ratsy ary lehibe dia lehibe izany fangatahany Jesosy Kristy izany hitantsika ihany koa ao anatin'ity lohahevitra anankiray ity dia hoe ny tenin'Andriamanitra no hitsarana antsika ahoana ny lazainy ny 5:20 lazaiko aminareo marina tokoa avy ny andro ary toa ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feony zanak'Andriamanitra ary izay mandredy ho velona izay mandredy ho velona andrenesan'ny maty efa miresaka hoe maty ny soratra masina na Jesosy indrindrandrindra misy teniny anankiray izay hafahafa rehefa nisy olona nantsony ka mbola nilaza hoe andeha mbola andevina ny raika ho aloha dia ahoana no nolazain'i Jesosy aoka ozy izy ny maty andevina ny maty ao aminy ka ny maty resahana zay mety ampazava azy kokoa ny maty resahana eto dia ny olona izay tsy mino ny maty resahana eto raha zay no mety hitiavantsika azy koa dia hoe olona maty ara-panahy olona maty fanahy olona tsy miraharahan'Andriamanitra ny olona izay tafasaraka amin'Andriamanitra na dia mihevitra aza fa akaiky an'Andriamanitra tahaka ny Jiosy
ary io no anisan'ny tenenan'i Jesosy mandrakarivan'ny Jiosy satria nandreny tenin'Andriamanitra kanefa tsy mahalala fa reny tenin'Andriamanitra reny soratra masina reny na namaka ny soratra masina dia kanefa tsy nahatakatra fa reny soratra masina reny dia reny no manambara an'i Jesosy Kristy ilay Mesia kanefa zareo tsy ninno Mesia dia ny olona maty tahaka izany koa raha miaino ny feon'ny zanak'Andriamanitra izay mandre dia ho velona izany hoe mbola azo ialana mbola miala n'Andriamanitra amin'ny olona izay tsy mety manaiky an' Jesosy Kristy ho an'ny olona izay tsy mety manaiky an'Andriamanitra miala n'enina amin'ireny Andriamanitra ny mahalasa saina amin'izao vanim-potoana misy antsika izao tany amin'ny fiandohan'ny taonjato lasa teto Madagasikara raha vao tonga kelikely ny mpanjana tany dia natanjaka be ny antsoina hoe libre penseur ary nafafy teto amintsika ny antsoina hoe athéisme ny tsy finoana an'Andriamanitra saingy tsy dia nandaitra satria ny malagasy moa dia efa mikorina ao anaty rany ny antsoina hoe finoana an'Andriamanitra fa amin'izao tsika miteniteny izao dia be dia be ny olona izay milaza hoe tsy mino an'Andriamanitra hoe athée tsy mino an'Andriamanitra ary misy ololaza izay heverina fa mino an'Andriamanitra mivavaka aty am-piangonana kanefa ny zavatra ataony ny toe-tsaina ny toe-panahy dia toe-tsain'ny olona maninona tsy mino an'Andriamanitra manana tosala manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandany asa nozy ny soratra masina mandany asa an'Andriamanitra tsy manaiky ny fomba fiasan'Andriamanitra tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra mazava ny tenin'ny soratra masina vao avy ny andro izy ary tonga ankehitriny izany hoe mbola misy vanim-potoana omen'Andriamanitra dia atsika amin'ny Petera moa izany hoe mbola azon'Andriamanitra amin'ny teniny izao tontolo izao fa ho avy ny fotoana ho avy ny farany ary tsy azo ivalozana izany misy farany zavatra rehetra ka raha mbola omen'Andriamanitra fotoana dia izao ny fotoana hibebahana inona moa ny fibebahana mandre ny feon'ny zanak'Andriamanitra izany hoe ny feon'izy izany feon'i Jesosy Kristy ka izay mandre dia ho velona izany hoe izay rehetra tena mandray an'izany ka mino an'i Jesosy Kristy dia ho velona izy ary izany no alanenina mbola ataon'Andriamanitra amintsika misaoran'Andriamanitra tsika fa mbola eo ny tenin'Andriamanitra izay miazona antsika miazona an'izao tontolo izao mba tsy ho any amin'ny firehetana aloha saingy mazava lazay ny soratra masina fa tehirizina ho amin'izany tsika tehirizina ho amin'izany izao tontolo izao ary rehetrika olombelona ihany no manafaingana an'io tsara ny famotehana ny tontolo iainana datsika izany mitehana ny tontolo iainana dorana ny tanety dia fantatsika amin'izao fotoana izao misy ny raonady any marina fa mbola any amin'ny analin'ny kilometatra atsika any ny raonady dia misy ny raonady nucléaire izay manahirana amin'izao fotoana izao misy firenena sasany efa mandefa karazana fanafody fiarovana amin'izany ho an'ny teratany any amin'ireny tany tatsinanina izay misy olana amin'izao fotoana izao reny dia misy milaza moa ary ny mpandinika sasany hoe rehefa mipoaka io bomba atomika io dia izay ny farany izao tontolo izao fa mirehetra izao rehetra izao aza maika amin'izany fa mbola eo ilay Andriamanitra tsy ireo olona izay milaza fa mahery ny tompony teny farany fa mbola eo ilay Andriamanitra izay miazona izao tontolo izao amin'ny teniny ary mbola miala nenina amintsika izany Andriamanitra izany mbola miteny amintsika isan'andro izany Andriamanitra izany tsy manginy izany Andriamanitra izany ny fomaraina koa ka mbola miteny hoy ny voalaza any amin'ny salamo anankiray fomaraina Andriamanitra dia mbola miteny fa rehefa manginy io Andriamanitra io zava-doza ho an'izao tontolo izao ka miantso antsika amin'izao andro karebo izao ry havana malala na mieritreritra ny tena antsika ho velona isika izany hoe olona mivavaka isika tena akaikin'Andriamanitra isika na mibebaka raha teo isika ka mahalala fa
ny fiainantsika dia mifanohitra amin'ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika ka maty ara-panatsika enoa ny feon'i Jesosy Kristy, enoa ny tenin'Andriamanitra, mianara amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ary fahavelomana no tediavin'Andriamanitra ho antsika. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa tsy ny hahafatany ratsy fanahy akory no sitrak'Andriamanitra fa ny aninona ny hahavelona azy. Tsy ny hahafaty antsika ny sitrak'Andriamanitra. Ary rehefa manao an'izao toriteny izao, izay tsy nitongolanako loatra nakany amin'ilay sahala mampitahotra be. Andriamanitra tsy mampitahotra fa miala nenina aminao, miala nenina amiko izy, miala nenina amintsika izy, ary misaotra azy fa mbola miteny zany Andriamanitra zany. Kanefa tsarovy fa io tenin'Andriamanitra io no hitsarana antsika. Tenin'Andriamanitra io no hitsarana antsika. Ary aza metehitra amin'ny zavatra hafa. Aza metehitra amina zavatra hafa. Misy teny anankiray malasa eritreritra aho amin'ny 5:7 amin'ity Jaona toko 5:7 azafady. Jaona toko 5:7 eo kaiky perikupantsika eo any. Taontsika iara-mamaky azy kely. Amin'ny anaran'i Jesosy iara-mamaky azy tsika manao hoe aza ataonareo fa izao no hampanganareo amin'ray. Misy mihampanganareo dia iza Mosesy izay tokinareo. Tandremo fa ny fombafomba ivelana izay mety ataontsika dia mihampangatsika ireny. Zay voalohany. Faharoa, Jesosy Kristy no nomena fahefana hitsara antsika. Ny 5:20 sy ny 7:20 tsika no iara-mamaky azy. Zay ny tsara indrindra mantsy ao anaty toriteny mba mahita tsara tsika hoe izany le texte. 5:20, 5:20 sy 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay Jaona toko 5 teo ka ny 5:20 sy ny 7:20. Ndao ary. Anaran'i Jesosy manao hoe fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Ireo zany fahamarinan'Andriamanitra ne. Nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Iteny hoe zanak'olona io tsy anazava teolojia sarotra be mikasika an'io tsika. Fa io no milaza fa tena nifanerasera tamintsika i Jesosy Kristy. Fatatsika eo amin'ny lafiny dogmatika, lafiny fotomponoana. Ny fotomponoantsika dia hoe i Jesosy Kristy dia sady Andriamanitra tokoa no ahoana ny toy zay olombelona tokoa. Zay ny dogma zay. Zay lafiny dogmatika. Jesosy Kristy dia sady Andriamanitra tokoa no olombelona tokoa. Manahirana nareo amin'ny fiainana raha ohatra ianao ka atao hoe miasa amin'olona anankiray na miara-miasa amin'olona anankiray ka olona tsy tena nifanerasera taminao na olona tsy mahatakatra loatra ny olonanao, ny olona izay rahanao miasa dia ho sahirana ianao. Tsy ilay olona mampiasa anao akory na ilay olona miara-miasa aminao no manahirana fa satria tsy fantany ny mombanao, tsy hainy ny mombamombanao sy mahakasika anao. Fa i Jesosy Kristy dia nomena fahefana hitsara antsika satria zanak'olona izy. Mitoy ary amin'ilay Jaona toko 1 zany 5:20 ilay manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka naninona ka nonona tamintsika. Ary ny anarany dia antsoina hoe Immanuela. Ina dika ny teny hoe Immanuela? Andriamanitra amintsika, Dieu parmi nous. Zany hoe Andriamanitra mitoetra anday miaraka amintsika, Andriamanitra miara-monina amintsika. I Jesosy Kristy dia miara-monina amintsika, mahatakatra ny maha-olombelona antsika ary mahalala ny fahalementsika. Dia izy no mpitsara. Ary misaoran'Andriamanitra fa zany nataon'Andriamanitra ho antsika. Fitiavan'Andriamanitra antsika zany. Kanefa na izany aza dia misy tokoa ny fitsarana izay ataon'i Jesosy Kristy. Azagaga amin'izany ozy izy fa avy ny andro izay indrenesan'ny olona rehetra ny pasana ny feony. Dia hivoaka izy izay manao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana, fa izay manao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fanamelohana. Misaotra azy tsika fa misaotra n'Andriamanitra tsika fa dia izy tokoa no nomeny fahefana hitsara antsika satria zanak'olona izy ozy ny filazany azy. Jereo tsara nataon'i Jesosy ny Jaona toko 20
mamaky tsara ny filazantsara ianao dia rehefa nitomany ny olona satria maty lazarosy dia mananinona koa izy ahoana hoe ry protestanta zanako malala mamaky baiboly tsika efa tsika indray no lasa katolika atsoatsy a katolika tany alohany 5 tamin'ny alohany 5 tany alohan'ny konsily Vatican faharoa zany dia tsy namaky an'io baiboly io na amin'ny teny pireneny fa namaky azy tamin'ny teny latina raha mahazo ny mpitondra fivavahana ihany namaky azy tsy dia zatra loatra zany ny avantsika katolika namaky teny soratra masina fa itsika izao malalaka tsara afaka mamaky ny baiboly manana baiboly tsika fa nanam-panao an'izay tsika teto fa kio ny tenin'Andriamanitra fa izany ny voalaza amin'ny soratra masinao raha nitomany ny olona fa maty lazarosy misy koa moa reo le tantaran'ny fomba fanao jiosy a misy ireo karazan'olona mpitomany tovy amin'ny any atsimo any koa any atsimo any amin'ny faritra atsimo iny misy karazan'olona tak'izany tsy le fianakaviana no mitomany fa misy karazan'olona mihitsy izay angonina dia ireny ny mpitomany fa tonga ny olona manamanjo na fianakaviany manamanjo dia mitomany reny olona ireny dia mba mitomany koa le mampitomany an'le mianamanjo zany dia manitra aloha tsy mampitomany olona tak'izany dia le teo mijiosy koa dia misy karazany tak'izany misy olona mpitomany dia rehefa nitomany ny olona nitomany koa ny fianakaviana dia niombona tamin'ireny Jesosy Kristy ka nitomany ary zany lehilahy izay mitomany miaraka amintsika izany no mpitsaratsika izay nisorantsika n'Andriamanitra kanefa manao fitsarana marina izy na dia takany aza ny fahalementsika ka izay nanao ny tsara ozy izy dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana ifanontany-kely ary tsika eto mpamarana ny tontolo dede inona marina dika ny teny hoe nanao ny tsara tsy tena le hoe nanao ratsy ahako inona marina ny tena dika ny teny hoe nanao ny tsara raha mamaky an'ilay texte ianao inona moa ny atao hoe nanao ny tsara dia ndretsika mantsy mionona dia tsara fa ndretsika mionona eo amin'ilay lafiny moraly hoe rehefa mba madio ny saiko fa zangy rehefa tsy dia hoe mijangajanga akory tsy hoe mangalatra akory tsy hoe manao risoriso akory fa izany mba miezaka manao ny tsara dia tonga miteny'le anankiray hoe pastera zay ngena tsy mivavaka ary olona tsara zay e izy olona tsy mivavaka ary olona tsara drandray ao aminatin'ny rehefa mamaky ny soratra masina tsika dia manafangaro ny antsoina hoe asa atoko amin'ny teny vahinkely angamany afangarontsika indray ny antsoina hoe acte sy ny antsoina hoe nature afangarontsika indray ny hoe inona no nature ny olona sy ny acte ataony ny zavatra ataon'ny olona zany hoe ny asa-pahotana ataon'ny olona dia vokatry ny zavatra tena ao anatiny naturany ary io lafiny hoe naturany oloha zany hoe ny maizizy azy ny olona mihitsy ny fahiziny olona mihitsy no tena manahirana dia ny mahampanota azy mpanotsika Paoly apôstôly ary amin'ny Romana toko faharoa dia milaza mazava hoe tsy misy marina na dia iray akory azo izy na dia iray takan'ity aza tsy misy marina ka eo amin'izany mampanotatsika izany natao hoe ratsy dia ny olona tsy hoe tsy afaka amin'ny fahotana satria tsy olona afaka manafaka ny tenany amin'ny fahotana fa ny olona izay tsy nanaiky an' Jesosy Kristy ka tafatoetra ao amin'izany fahotana izany no antsoina hoe ratsy ny olona izay tsy mino ny olona izay tsy tena nanombo ny nofony sy ny filany taiza teo amin'ny azo fijaliana ny olona izay tsy tena nanaraka marina an' Jesosy Kristy ka nitondra ny fahalemeny teo anatrehan'ny tompo azony olona atao tsara mantsy zany ny Matthieu 20:20 dia milaza an'izany makanesa ty amiko ianareo zay maninona miasa fatratra sy mavesatretana fa izao izy no anome anareo fitsarana le fitsarana io akory tsy hoe repos fotsiny tsy hoe fialan-tsasatra congé fa raha hoe fitsarana dia hoe fialana tanteraka ao amin'ny fahafatesana ka tafafindra ty amin'ny fiainana fialana tanteraka ao amin'ny fahotana amin'ny maha olona mpanota ka tafatoetra ho zanak'Andriamanitra
ka ny olona niala atao amin'ny mahampanota azy ary dia tonga zanak'Andriamanitra izany natao hoe nanao ny tsara ka tsy hoelohina. Ary izay ilay Romanina toko voalohany toko 9 azafady andininy voalohany. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana zay ho an'izay aiza ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Ary izay zava-dehibe fahatakarana izany. Ary na manao ny tsara tahaka n'inona ary ety ivelany fiatsaram-belatsia izany. Tsy mangalatra, tsy mitsangajanga, tsy maninona, tsy maninona. Manao zavatra tsara mampiseho amin'ny olona fa tena olona tsara. Endriky ny fiatsaram-belatsia ihany izany raha tsy eo amin'i Jesosy Kristy. Ny finoana sy ny fananana an' Jesosy Kristy ny mahavonjy fa tsy ny fahatsarany ny moraly. Ny akta rehetra ataontsika izany dia tokony vokatry ny finoana. Ary raha marina fa ao amintsika Jesosy Kristy dia andeha amin'ny mazavitsika. Misy mantsy ety ivelany mety mandeha amin'ny mazava ny fahitan'ny olona azy saingy mirorona makany amin'ny aiziny. Izany hoe mbola misy zavatra tsy mety ao anatiny, mbola mitoetra ao anatiny ny antsoina hoe fakamangidiny inona filazana soratra masina azy? Fakamangidiny fahotana. Jereo kely rehefa ny tranonareo. Fa misy olona mbola mitoetra ao anatiny ny fakamangidiny ny mahampanota azy satria tsy ao anatin'i Jesosy Kristy. Fa ny olona izany hoe ny kristianina tena normaly, izay filazako azy, tena ara-dalàna, kristianina tena izy, dia afaka miteny hoe tsy izao intsony no velona fa Kristy velona ato anatika. Ary izany no mahavonjy. Noho izany raha manana izany finoana izany ka hita ety amin'ny fiainana andavanandrontsika izany finoana izay ananantsika ao anaty izany satria ireo dia tsy misaraka. Rehefa manana Jesosy Kristy ao anatiny ny olona dia mino, matoky, dia ny fiainany koa dia mifanaraka amin'izany ka tsy afaka nanao ny ratsy akory, tsy afaka nanao zava-dratsy ny olona izay manana marina ny Jesosy Kristy. Dia handray anjara amin'ny fitsanganana amin'ny maty ka izay nanao ny tsara ho izy dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Dia tsy resahantsika ny faharoa iny fa tena izy tokoa izany fitsanganana ho fahamelohana izany. Fa raha mamaky kely ny apokalipsy tsika dia tsika hijery ny apokalipsy toko 20 amaranako azy. Somary ampianatra kely fotompon'olo sika. Inona moa izany no hitranga rehefa tonga amin'ny farany. Tonga amin'ny farany dia isy fitsarana, dia isy fitsanganana amin'ny maty. Dia ny marina, izany hoe ireo olon'Andriamanitra, ireo olona niaraka tamin'i Jesosy Kristy tetỳ amin'izao fiainana izao dia hitsangana, ary hitsangana ho amin'ny fiainana ireny olona ireny, isika ireny, ianao hitsangana ho amin'ny fiainana eo raha tahinika tena nanaraka an'i Jesosy Kristy. Dia ahoana ny voalaza ny soratra masina, izany hoe izy karazana fitsanganana anankiroa io. Ny tsaona toko 15 moa dia tsy manao an'ilay antsoina hoe kronolozia, izany hoe tsy mandahatra azy araka ny fotoana fa milaza fotsiny ny zavatra hitranga. Fa ato amin'ny apokalipsy izy dia milaza kronolozia, izany hoe mandahatra azy amin'ny fotoana izy. Inona ny lazainy ato amin'ny apokalipsy toko 20 ary manomboka eo amin'ny andininy tsy maninona fa dia anomboka eo amin'ny andininy fahefatritsika ka hatramin'ny fahadimy lavalava ihany izy fa iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo dia samy mandingitsika ary izay no maranantsika ny toriteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita seza fiandrianana maro ary nisy nipetraka teo amboniny, mena fahefany tsara izy. Ary hitako koa ny fanahiny izay nitapahan-donina amin'ny filazana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra tsy niakohaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona, fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapy ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany. Apitsika kely ny andininy fahaenina manao hoe sambatra izay masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo no tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fa fahefana fampisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona. Misy dingana roa izany fitsanganana. Dia ireo ilay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany
dia ireo ilay tafafindra ny ala atao amin'ny fahafatesana makany amin'ny fiainana. Fa izy faharoa saingy makaizy ireny le faharoa ireny makany amin'ilay antsoina hoe fahafatesana faharoa, fa tratran'ny fanamelohana. Ny rinin'ny foko anao, ny ritsika rehetra, ary ny rin'Andriamanitra ho antsika dia hanana anjara amin'izany fitsanganana ho amin'ny fiainana izany tsika, fa tsy ho amin'ny fahafatesana. Araroty ny karemy hitotiana tanteraka amin'Andriamanitra, araroty ny karemy hisarahana amin'ny zava-dratsy rehetra izay mety fanaontsika nahazatra, izay mamatotra antsika. Araroty ny karemy, vanim-potoana moa ny karemy, fa tsy hoe ny karemy akory ny mahavonjy, fa tena angatahana amin'Andriamanitra, tena ho fiainam-bavaka ny fiainantsika. Maninona moa amin'izao karemy izao? Tsika protestanta mantsy tsy dia zatra n'izany loatra. Zay protestanta zay ngany fadianina izany, tsika tia hinan-kanina foana. Fa ny karemy dia azo atao tsara. Protestanta ianao na inona ianao lazay ny tenin'Andriamanitra zany, fa azo atao tsara ary aprisihana ny vavaka sy ny fifadikanana, fitotiana amin'Andriamanitra mba ajanona aloha izay fahafinaretana ara-nofo izay mahazatra indraindray ny misakafo sy ny rehetra. Fa andeha hitodika amin'Andriamanitra tsika, andeha hahatsiaro, fampanotsika ka hibebaka, ary andeha tsika hahatsiaro indray hoe Jesosy Kristy tena atao anatika ve ianao, tena manana anao avy e. Izany ny fibebahana ka raha mahatsiaro tsika hoe ndry Jesosy Kristy izany dia inoko izany kanefa salantsy tena mbola atao anatiko izany, dia avelantsika iain'ny feony, hianatra ny teniny. Ary afaka mangataka tsika ho an'izay mbola tsy nangataka an'izany, lehibe kristiana mbola tsy nangataka an'izany hoe Jesosy midira atao anatiko ianao, dia mangata. Fa ny tenin'Andriamanitra manao hoe mangata aho izy dia maninona ianareo? Dia omena ianareo aza tsotsika ny tenin'Andriamanitra iny. Fa indraindray heverintsika hoe fangatahana fotsiny, fangatahan-javatra, fa ny tena marina dia fangatahana ny fanahy masina iny mba hiditra ao anaty. Ka rehefa mangataka ianao dia omena Andriamanitra, ary Andriamanitra dia manome malalaka sady tsy maninona izy ny soratra masina sady tsy mandatsa. Ireo zao revana malala lavalava ihany ty vanim-potoanan'ny karemy ty. Ireo zao anatin'ny fandinihan-tena, tao amin'ny fianakavianao, tao amin'ny ankonanao andini-tena fatratra. Fa raha efa bebaka sika dia mazava ny tenin'Andriamanitra. Be dia be ny olona tokony mbola ampahirezintsika. Jesosy Kristy laza an'izany hoe rehefa mibebaka ianao izy dia ndana ampahirezo-dralahnao. Be dia be ny olona mila taomina hanaraka an'i Jesosy Kristy eto amin'ity fiainana ity. Ataon'ny olona izay mbola tsy nibebaka ahoana moa no fotoana ny mpanota. Fa itsika dia am-piangonana aloha ny tena mila mibebaka, tena mila mahazo antoka fa ao anatintsika Jesosy Kristy. Ary rehefa tena ao anatintsika ny tompo dia afaka miantso ny afintsika, hanaraka antsika ao anatin'izany. Ho an'Andriamanitra voninahitra, ianao anie ho anisan'izay lazay ny soratra masina fa nandreny tenin'i Jesosy Kristy ka nino an'Andriamanitra ary dia tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana makao amin'ny fiainana, ianao sy ny ankonanao. Amen. Dia ry havana hiaraka iombavatsika. Ry Jesosy Kristy tomponay, nohon'izay teninao izay dia menatra tokoa izahay, indrindra ao anatin'izao karemy izao, ao anatin'ny fandinihan-tena, dia nampitodika aminay ianao ny amin'ny teninao izay hitsara anay amin'ny andro farany, ary nampitodika anay ihany koa ianao Jesosy aminao izay tompon'ny fahefana
nomena hitsaranay. Tompo, tsy mandandeha araka ny toetranao izahay, tsy mba niaina izany teninao zany izahay teo amin'ny fiainanay, ka mifony dia isaoranay fa mbola miala nenina ianao, fa matoa mbola henonay izany teny izany dia mbola fitiavana fa aminao zany, fa tsy foinao very ny aminay Tompo, ka mba henoa ny fifonana mangina, ny fibebana izay ataonay tsirairay ankehitriny. Vonina izay ry Tompo Andriamanitra, hisaraka amin'ireo fanao ratsy rehetra izay tsy araka ny sitraponao. Vonina izay ry Tompo Andriamanitra io, ny hiala amin'ny faharatsiana, fa teo vovonjo ny fanahinay Tompo. Mameo anay ilay natiora, ilay ao aminao Jesosy Kristy Tompo, ahafahanay mivelona sy ahafahanay miaina ao aminao Jesosy Kristy. Satria araka ny teninao fa tsy misy fanamelohana izay ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Izany mivavaka izany dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ry havana malala, ho antsika izay niaiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary ny bebaka marina tokoa mitsangana, andreny teso mahafaly atolotry ny Tompo antsika ny famelana ny helitsika. Hoy ny Tompo aminao, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho efa niaina. Izay mandreny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoe loina. Kristy Jesosy efa maty, eny, sady nitsangana tany maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika, ary izay eo amin'ny Kristy dia tsy misy fanamelohana. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavelany elikareo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Midera ny anarany. Saruna ni fautani Sambachani wana isa Tiyasani Jehova eluka Aritini sifitaka nifanaini
antsika izay vavela elaka dia ndeha ambarantsika ampahibe maso ny finoantsika araka ny fanekem-ponoana laharana voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra resy tompo anao ny lanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy dia izay nitoritorona tany fanahy masina nateraka Maria Verjiny nijalina napapoto Pilato nimboana tamin'ny hazo fitsaliana maty ka nalery nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho anan-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra resy afiany ny viny tsara vela sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manery izao tontolo izao ny fiangonan'olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Anasantsika riavana mbola hiaraka iombavaka anatin'ny vavaka fangatana. Ry Jesosy Kristy tomponay, ao anatin'izao karimy izao dia mangataka aminao zahay tompo, mba ho faniro anay mandrakariva ianao, mba hahatongavanay amin'izany hoe fibebahana marina izany. Ngatànay mandrakariva aminao ihany koa tompo, anananay firaisan-po, firaisan-tsaina, fiombonam-piainana tanteraka aminao Jesosy. Ary ataovy rikoriko zahay Andriamanitra izany resaka fahotana izany, ataovy natoranay mihitsy izany hoe mankahala resaka fahotana. Tompo, masina ianao, marina ianao, ary olona tahaka izany tadiavinao aminay dia mangataka izay tompo, mba hanana teom-panahy tahaka izay everinao izany. Ka rehefa tonga ny fitsarana amin'ny alalan'ny teninao, efa tonga ianao Jesosy Kristy tompo hitsaranay, dia ny finoanao anay, finoanay anao Jesosy no endro hanamarinanay. Dia amin'ny alalan'ny asa izay ataonay izany, ny amin'ny alalan'ny fiteny, ny fisainana sy izay rehetra eritreretinay. Tompo Andriamanitra, mangataka ihany koa izay ry mba ahazo mpitandrina mahatoky ahitondra ny fiangonanao ao aminao Jesosy Kristy tompo. Mangataka izay ry Jesosy Kristy tompo, mba tsy ny fihevitra olombelona, mba tsy izay kajikajinay no tanteraka, fa izay tena sitraponao, fa manana olona efa vonina amin'izany ianao, dia mba olona marina tompo, mba atao ny fiangonana ho fitaratra ihany koa, dia olona tena hoe manahaka anao Jesosy Kristy tompo. Vavaka izay ho anay tsirairay avy, ho an'ity fireneny ity ihany koa, mba ao anatin'izao karemy izao, mba tena samy tojo tanteraka aminao Jesosy. Hitanao ny firenenay izay miamahanitra, miamijaly, mitomony tsy fandriam-pahalemana isan-karazany, dia araka ny teninao tompo, mba harovy izay ao anatin'izao tontolo izao, ary mamindrafo amin'ity fireneny ity. Ianao Jesosy Kristy tompo, mba hanolontsain'ireo mpitondra, mba hitondra ao anatin'ny fahamarinana, mba hitondra ao anatin'izany hoe fibebahanao aminao izany koa ry Jesosy Kristy tompo. Izay tsirairay avy reto Jesosy dia mety manana ny adinay, manana ny etaetanay, ka mba hianohy ny vavaka mangina izay hasandratra ny tsirairay avy ihany koa. Dia mino izay Jesosy fa tonga eo anatrehanao ny etaetanay, dia ny vavakay dia ataonay aminarinao Jesosy, ary akambanay amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao manao hoe rainay izay an-danitra ho amasinina aminarinao, tonga ny fifanjakanao, ataonay sitraponao ity atantaky ny an-danitra.
moenaniny anasazo anay namelany elikay tahaka namelany izy indrika taminay aza mitondra ny mifatatana manafahany amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny ary mifinahitra mandrakizay amen. Susituku salindu teni mitizanaka funuka marakana sianubu amini mura sisaruchata majakiza matuki panupuna mamini urumizayafaka majakiza yukena faneva nilatra nanavatanana. Mikasitrahantsika ny tompo ry havana nafahantsika nanatanteraka izao fanompoana masina izao ka ankehitriny dia raiso amin'ny finoana nitsotra masina izay atolotra amin'ny anarany fa ho tanteraka antsika tsirairay avy ane izany. Andriamanitry ny fiadanana anie amin'ny masina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Saya pada situku andai karaya tumpuno meniteni liasa iza bahagia majakiza mutuki panupuna mamini uramiza yafaka majakiza yekena ufaneva Nilatra nanavotanana. Aoka hipetraka amin'ny fiangonana ka hivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra tokany irery ihany voninahitra amin'ny aran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.